malagasy miavery sata. Fifidianana solombavam-bahoaka nitarika ny firaisan-kina teto Analamanga, Mantsanga voalohany, Faratsio, Toliara voalohany. Fifidianana solombavam-bahoaka mbola tsy nisy fifidianana fenosoka toy iny hoy Marika Ravalomanana. Falitafaraka aminao indray tombo kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Atezina ny araba no manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena avy hatrany mifandraiky amin'ny fifidianana. Fampitahan'ireo firaketana an-tsoratra sy ireo pli an'ireo bileta nampiasaina no takian'ny firaisan-kina. Ny hariva teo dia nisy ny fionan'ny filoha Ravalomanana Marika izay filoha mpiara-mitantana ny firaisan-kina sy ireo kandida natolotry ny firaisan-kina tetsy Faravohitra. Nisy ny fanambarana nataon'izy ireo manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka natao farany teo iny. Tati-baovao Germaine Mejanary sy Mathieu Prince. Nitodika manokana tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC ny filoha Marika Ravalomanana. Zavatra roa ny fitakiana amin'ity androm-panjakana ity dia ny fampitahana ny firaketana an-tsoratra sy ny fijerena manokana ny fampitahana na ny pli an'ireo biletana ampiasaina nandritra ny androm-pifidianana iny. Rahantsika nalala tsara ny zavatra niseho tany amin'ny seny androany fa dia namaky andreo le anaran'ireo kandida izay nahazo ny sambato izay samy manana ny azy moa izy ireo tamin'ireo district rehetra manerana Madagasikara. Tonga teny izay satria nilaza izay fandray anjara amin'ny zotra-pifidianana ary ho fanajana ihany koa ny fanasana izay nataon'ny seny. Amafisinay fa betsaka ny osika sy alabato natao tamin'ny fifidianana lasa teo iny. Samy nilaza sy nanamarina izany avokoa na ny kandida rehetra sy ny firaisan-kina sy ny fiarahamonim-pirenena izay nanara-maso ny fifidianana toy ny safidy. Raha ny vaovao azo sy ny pirofo eto am-pelantanana dia ity ny fifidianana nahitana alabato sy osika sy fandikan-dalàna be indrindra nandrindra izay 90 taona lasa izay. Nanaraka ny voalaza ny lalàna rehetra nefa izay mba hanajana sy hamizana asiny ny fifidianana sy ny fanajana ny demokrasia. Nangataka ny fampitahana ny PV sy nametrahana fitoriana teny amin'ny seny izahay ary nametraka fitoriana maro ihany koa miaraka amin'ireo pirofo eny amin'ny HCC izay navitanay omaly. Betsaka ireo osika izay tokony mbola amarinina amin'ny alalan'ny fampitahana ny PV kanefa dia tapitra ny seny ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Noho izany araka ny voalazan'ny lalàna amin'ny feny fifidianana dia miantso ny HCC izahay mba anaika ny anaovana ny fampitahana ny PV eny amin'ny HCC mba isiny mangarahara tanteraka. Nampiasa mihitsy izy ireo olom-panjakana izay tokony tsy anao fampilezan-kevitra na hampiasa ny fahefana mihitsy, chef district ohatra, mpampianatra ohatra, na ohatra koa ny mpiasan'ny maramila reo force reo satria betsaka reo toerana izay tena nahitana an'izany. Fa tiako marina aloha tsy fanaovana n'ilay confrontation fotsiny iny le fampitahana ny tena ny PV eny amin'ny seny iny tena izy, fa misy koa le fanaraha-maso sy ny fijerevana reo le pli izay tonga satria misy an'ireo toerana sasany efa miboraka daholo ny anatin'ilay le document rehetra ao anatin'ny valopy taony tena nahitana azy. Zavatra nitranga zany tany Majangady eo dia tany Amparafaravola mangataka izahay ny amerenana amin'ireny toerana izay tena hita ireny fa tena tsy sazy ary tsy mendrika ny mpifidy amin'ny toerana. Betsaka ireo osika izay tokony mbola amarinina any amin'ny alalan'ny fampitahana ny PV sy fijerevana le pli fa efa tapitra moa izany ny fotoana ny kirakirana azy teny amin'ny seny. Noho izany araka ny voalaza ny lalàna amin'ny feny fifidianana dia miantso ny HCC indray ary izahay izao mba hanaika ny anaovana fampitahana ny PV sy ireo pli eny amin'ny HCC mba hisiny mangarahara tanteraka amin'ity fifidianana ity. Mbola ametraka fitoriana ihany koa izahay eny amin'ny fitsarana misahana ny adeloko izay anatsazina izay rehetra nandika lalàna mba hoanatra amin'ny manaraka satria dia tena misy tena hita misy pirofo zao le olona nandika lalàna na nanome baiko
ampanao zavatra tsy mifanaraka ny lalàna zava-doza ny zavatra miseta firenentsika satria lasa mahazatra ny zareo izy hoe tsisy bety de zareo a mihevitra ny tenany a sy mitabataba eraka ny tanety hoe anay zao ny seni anay zao ny ACC mbola ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana misahana ny adeloko koa izahay anasazina ireo izay rehetra nandika ny lalàna mba hoanatra ho an'ny hafa amin'ny fifidianana manaraka ambaranay fa tsy ny kandida avy amin'ny filaisakena mihitsy na avy an'ny mpanohatra no hanana fahefana sy fahafahana anao osoka sy alabato satria zao ny antony tsy izahay a no nanendry ireo membre bureau de vote tsy manana fahefam-panjakana izahay ka tsy ho afaka mihitsy a ny ampiasa ireo fitaovam-panjakana sy anery a ny mpiasa-panjakana anao fampielezan-kevitra tsy izahay no nanendry ireo izay kirakira ny voka-pifidianana eny amin'ny SRMV ny akamaroany délégué anay aza tsy navela hiditra tao amin'ny bureau de vote ary nisy mihitsy aza ireo izay nisamborona mbola mpikadrana amin'izao fotoana zao ny fananganana komity miaro ny safidim-bahoaka de tsy fanakorotanana velively na fanokana-panjakana fa fiarovana ny marina sy ny tany-tany-dalàna satria nisy de nisy tokoa olona izay niantso amin'ny telefônina niantso izy niantso amin'ny président Rivo izy niantso any président parainy izy nilaza hoe avy aty amin'ny monaty de milaza aminareo zay aloha mbo hivoaka ny valim-pifidianana fanapaha-kevitry ny ACC zay nareo vao manonga mpanjakana zay ka nieritreritra nanonga mpanjakana inona fanjakana ongana eo loza tia teny aminareo zany izahay a fireo tomponandraikitra tamin'ny alabato sy osoka tamin'ny fifidianana iny a no tena nampiororo sy tena mpanakorotana ny firenena fa tsy avy aty amin'ny mpanohitra velively mikasika ny voka-pifidianana ambarany seni teo de tsy mbola manakambara mihitsy zay aloha hatramin'izao satria mbola ivory zay rehefa avy eo de fanakalo hevitra amin'ireo candidat rehetra ireo ary miantso ny ACC izahay mba hitsara ao anatin'ny fahamarinana sy ny ara-dalàna ary tsy iaino afa-tsy mifeo amin'ny feritreretana izy ireo a amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra satria zava-dehibe loatra ny andraikitra sy ny fanapaha-kevitra zao raisina izy ireo de manantena isika malagasy manantena ny voaka mpifidy rehetra fa miandry an'izany ampitoniana ary de mbola mamerina indray aho ho an'ny firenena nanaovantsika an'izany ho an'ny voaka malagasy rehetra ho an'ny tombontsoan'ny firenena samy teandriamanitra ankoatran'ny fifidianana dia niresaka manokana amin'ny zo fototra voafaritry ny lalàna tokony hositrany amin'ny mahafiloam-pirenena teo aloha azy ny filoha Ravalomanana Marc androany no amafisy ny fambadika politika no tsy hanomeza ny praiministra lehibe ny gouvernemanta mpiambina manokana azy fanampanazavana ambadika politika ny tsy fanajana ny zo mafiloam-pirenena teo aloha dia ny tsy fanomezan'ny fanjakana mpiambina manokana ny filoha Marc Ravalomanana mazava ny voasoratra fa mananjo azo mpiambina hatrany amin'ny 12 ny filoam-pirenena teo aloha araka ny lalàna velona taorian'ny fanesoran'ny praiministra lehibe ny gouvernemanta ny mpiambina manokana ny filoha Marc Ravalomanana nefa dia tsy nisy intsonjy ny famerenana izany zony izany ambadika politika ny zava-misy satria tanjona ny amehezana ny fivezivezena ankalalahana ho an'ny filohan'ny antokotiko i Madagasikara na ny timma ity ohatra za manokana zao manana zo ary droit-ako mihitsy izy a manana piaro na reny sécurité rapproché reny 12 zay ny droit firy sisa mipetraka ao roa sisa mipetraka ao ndray a lay samborona teto Ambojatovo tamin'le hetsika fotsy de ndray a samborona tany Antsirabe ny sasany a retraite tsisy anakiroa sisa de niresaka tamin'ny andriamatoa praiministra anikeo ka zay izy nandefa tany aminao a fa tsy nekenao marina ao zany raha tsy nekeko izy satria niaiko nkena rovany mba olona mba fantatra hoe tena afaka hiara-iasa amiko izy sy hiaro ny aiko ny rovanako za ve anao kinangananga amin'ny aiko andriamatoa praiministra ianao ny lehibe ny gouvernement malala tsara ny lalàna fa tsy voy zao akory nangataka an'izany fa taloha tamin'ny andro ny HVM tamin'ny andro ny Ratsiraka fa ianao tokony alala tsara fa hoe tokony mifanaraka tsara mba makaty de hoe mety ty na ohatran'izao ty fa olona vo avy any amin'zareo any nalefa nakaty amiko aty tsy mety zany
de aroa sisany eo zao ny sécurité inona ny heviny tena heviny lalina mba tsy hahafahako anao fitsidiana amindreo faritra satria de tena nandeha niaraka tamindroreo zay tomobile tsy misy tsy avy any amindrereo a chauffeur tsy manana zay a fa de le sécurité anakireo ihany ny vizaka lava teo sotran'Andriamanitra aloha ary isorana andreo malala tanana fa de nanampy tokoa reo le sasany la zay aloha asiana olona manaraka ihany anao président maninona mampatsiahy an'izany fanarahan-dalàna zany rangaty ary lalàna zay voalazany mihitsy fa hoe ny ancien président manana droit ana sécurité de anjaranao ndre matao premier ministre milazana zany ny fanazavy tsy kesanao taminao toko tao am'birao tao amin'ny salle anaovana fanambarana fa tsy ekeny zany de teo ihany de tonga de nanefa hoe niona tamin'ny premier ministre de nanambara azy fa tsy ame sécurité tompony andraikitra voalohany am'izany ny fitondram-panjakana raha misy zavatra mitranga ka de eo ny zavatra tiako resana aminareo tsara hoe mba tsy rariny mihitsy nanaovandrareo azy satria sakanana daholo zay afaka rehetra mandeha makasary moa zany tsy makasary rehefa mandeha ny an-dalana izahay fa ny intimidation de misy foany na iza fa zay koa nefa vonona mihitsy a amin'ny zavatra rehetra mitranga fa de sasapoana ny mpiambona raha tsy Andriamanitra miambona ka de sotran'Andriamanitra fa de niambona tokoa izy iverenantsika kely ny vaovao makasika ny fifidianana avalombe fapolo isanjato mahery kely ny tany fandraisana anjara ny olom-pirenena tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo raha nitatitra nataon'ny seni tany ambovombe androy no nahitana tapandraisana anjara be indrindra 820 isanjato ary tany majanga kosa no kely indrindra 420 isanjato ho an'ny distrika ny Tsiombe birao fandatsam-bato 220 no tsy nahazo bokatra noho ny famaizany SRMV tany antoerana araka ny tety andro dia namoaka ny vokatra vonjimaika ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 720 Mey lasa teo ny teo nivony vomiera am-pirenena maleo tena misana ny fifidianana na ny seni androandry ny andinjinjay tateriny ny zavandriamaefa sy mano randriamala any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny masony mpanarabavao atao ariany ny voka-pifidianana vonjimaika avy amin'ny vomiera maleo tena misana ny fifidianana iny nahitana tsy fahatomombanana sy osika avokoa ny distrika rehetra manerana ny Madagasikara ho ny kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany voalohany mahita raha ianitra Razafy Manatsoa. Ho an'ny boriboritany voalohany manokana dia nampidinina kely ny vato ary nakarina leo amin'ny larana fa rosy fatelo moa zany izay hitanay misy anankitelo be zao nampiakarina daholo ny vaton'ireo any amin'ny HCC no ahitana anazy satria misy ny osika zay hita tena mivatana ary nanaovana PV taty amin'ny seni zany dia arakarak'izay zany no tokony ampiana ny vatony ao aoriana sy ampiakarana ny vatony maître Ianto amin'ny boriboritany voalohany amin'ny ankapobeny ho an'ny rehetra zay hitako kosa dia mahita hoe any amin'ny toerana zay tsy nisy fifidianana na nisy olana be dia noraisiny seni ihany reny vato reny ary misy valim-pifidianana moa zany dia ho hitantsika eo izy rehefa tena mijery mandinika hoe aiza daholo re toerana zay manahirana aiza marina ny tena nisy tena hoe fifidianana marina fa amin'ny ankapobeny hoy nisy olana be daholo ty fifidianana ray manontolo manerana Madagasikara ty raha nisy any tena atao hoe ratsy de ratsy amin'ny resaka alatra sy fampandaniana ny kandida natosiky ny fanjakana na kandidat-panjakana na tsy miankina fanjakana efa natosiky ny fanjakana nanomboka ny taona 2024 no efa tsy tomombana sy tsy nandeha araka ny tokony ho izy intsony ny fifidianana natao teto Madagasikara ho kosa ny kandida ho Tomasina Voaloha Roland Ratsiraka. Fantako fa betsaka ny olana ary io moa zany matetika resako foana hoe ny fifidianana nisy andritran'izay ataontsika hoe nanomboka tamin'ny 2024 nakatia dia feno osika feno olana dia mila mitandrina ny olona rehetra kandida rehetra mila mitandrina ary za zao dia anisany matsapa fa misy olana maro miainga avy any amin'ny fokotany lehibe fokotany misy tsy tafiditra amin'izany fa misy tafiditra anatin'izany miainga avy amin'ny chef de district préfet tafiditra anatin'izany osika zany misy ihany koa ny membre amin'ny bureau de vote tafiditra anatin'le osika fa io zany tsy afaka menantsiny ny seni hoe seni foana fa le rantsa mangaika ny seni misy olona anatin'ny fanjakana anatin'le rantsa mangaika dia zay ny anisany manahirana dia misy mahazo baiko avy amin'le fanjakana. Mafana dia mafana ny toedra raha amin'izao fotoana izao ao Mahajanga ho kosa ny kandida ny firaisan-kina ao Mahajanga Voaloha Afakandro Christian. Mila manao ny asany ampahitsina ny ACC mba tsy hisian'ny korotana eto amin'ny firenena ho ny fanazavany. Mafana dia mafana ny toedra raha
amin'izao a hitantsika regny fitsanganany KMSB fitsanganany reny vovonana maro isan-karazany ny association maro isan-karazany zay manara-maso akaiky inoa koa tsy ho tonga amin'izay korontana zay ny firenena efa reraka ny fanovana no ndrasana fa tsy ny korontana. Nahitana osika sy tsy fanarandalana nataon'ny kandida mpanjakana tao miandro vazy ho ny kandida ny firaisan-kina tany an-toerana. Mahatoky fahendren'ny ACC izay ho ny kandida ny firaisan-kina. Ny afatra menan'ny ACC dia mba hitsara aratrariny satria raha ny any amin'ny tany amin'ny distrika misy anay aloha zany dia azo lazaina hoe ny PV rehetra sy ny fisotran'ny fifidianana dia nandeha atsakany sy andava ny akoatran'ny faneriterena tany anatin'ny fanaovana propaganda izay ataon'ny kandida sasany ary indrindra koa ny kandida sasany izay azo lazaina hoe nangalatra mihitsy nefa mbola tsy natratra ihany na izany ary dia izay aloha zany ny zavatra anankiray tsapa hoe tena betsaka loatra le zavatra alatra zany tamin'ity indrindra ho an'ny kandida anankiray izay mirehare mihitsy moa amin'izao hoe mbola tsy mety mionona moa zany hoe efa resy amin'ny isam-bato na dia efa mangalatra ary nefa dia mbola milaza ihany fa hoe mbola ho azony io kanefa moa izay mahatoky ny ACC zany amin'ny fitsarana aradraro ny zavatra misy tao. Miantso ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hitsara sy hamoaka ny voka-pifidianana tena marina sy mifanaraka amin'ny safidy-bahoaka kosa ireo kandida tsy miankina. Ny hafatra kely omeko anareo zany ry ACC dia fangatahana ny anay sady fiangaviana koa hoe aoka ianareo hamoaka ny valim-pifidianana araka ny rariny sy hisiny izay hitanareo fa tena mety ary raha ohatra koa ka misy ka hoe fitarenanay indrindraindrindra avy aminay kandida dia ny fiangaviana dia ny mba handraisanareo anazy sy mba ny ampitombona anazy. Ny vahoaka araka izany no hitsara warian'ny vokatra ofisialy avy amin'ny ACC. Manana 12 andro ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Andiniana ireo vokatra vonjimaika sy ireo fitoriana napetraka teny Amboda. Raha ny fantara dia milohan'ny 14 jona no amoahan'ny ACC ny vokatra ofisialy momba ny fifidianana sy solombavambahoaka. Varahitsika manaraka izao kosa ny mahakasika ny vokatra vonjimaika mahakasika ny fifidianana sy solombavambahoaka izay navoaka ny Seny androany. Nitarika ny ankamaroan'ireo kandida natolotry ny firaisan-kina raha hoany teto amin'ny faritany Antananarivo valo amin'ny 30 isanjato ny metra antra Razafomanantsoto amin'ny boriboritany voalohany. Arahiny kandida Irmara Augustin Andriamananoro na Salanisa valo amin'ny 30 isanjato faingo ohatra efatra. Boriboritany faharoa 12 faingo ohatra ray isanjato no azony Stanislas Randrianarso. Manaraka azy ao ny kandida Irmara Lanto Rakotomanga na Salanisa valo amin'ny 30 faingo ohatra efatra isanjato. Boriboritany fatelo mitarika vonjimaika amin'ny Salanisa 30 faingo ohatra efatra isanjato ny kandida tsy miankina Gaskara Feniso sy ny kandida ny firaisan-kina Fenora Lambomanana izay nahazo Salanisa 20 faingo 12 isanjato. 40 faingo efatra amin'ny 30 isanjato no vato azo ny Rina Randriamasinoro to amin'ny boriboritany faefatra. Manaraka azy ny kandida ny Irmara Desiré Rafidimanana nahazo Salanisa efatra amin'ny 30 faingo 3 amin'ny 30 isanjato. Boriboritany fadimy mitana ny lalana voalohany fetra lamizafimilona natolotry ny firaisan-kina nahazo Salanisa 7 faingo 5 amin'ny 70 isanjato. Lalana faharoa kosa ny Evra Odina kandida ny Irmara nahazo Salanisa 7 amin'ny 30 isanjato faingo 2 amin'ny 90. 10 faingo 5 amin'ny 20 isanjato ny Anetodsoa Andriamampandry boriboritany fahenina raha toka 20 faingo 4 amin'ny 70 isanjato ny Irmara. Antananarivo Atsimdrano mitarika vonjimaika amin'ny Sambato 20 faingo 7 ny kandida ny firaisan-kina Voangirary Manarivo. Raha toka 20 faingo 7 isanjato kosa ny Salanisa ho an'ny kandida ny Irmara Andry Ratsivahiny. Antananarivo Avaradrano 20 faingo 3 amin'ny 7 isanjato ny an'ny kandida firaisan-kina Avitra Andriamosa. Raha toka eo amin'ny lalana faharoa ny kandida ny Irmara nahazo Salanisa 30 faingo 20 isanjato. 30 faingo 30 isanjato kosa ny an'ny kandida Rabenirina ato amin'ny distrika Anambodratrimo. Raha 30 faingo 50 isanjato ny Epifaninana aminy. Izay raha ny vokatra vonjimaika navoaka ny Seny ho an'ny teto Antananarivo renivohitra afa ny vokatra isan'andrasany maro ihany koa ny any Faratsio izay nahazo ny kandida firaisan-kina raha Milson Andriamampiona na Emily ny 17 faingo 20 isanjato ny vato raha toka 70 faingo 40 isanjato ny any Epifaninana tamin'ny Lalatsina Rakotondrazafy. Ho an'ny distrika Anantany Fotsy 30 faingo 7 isanjato ny azony kandida ny firaisan-kina Narson Rafidimanana. Mitarika ihany koa ny firaisan-kina ato amin'ny distrika Antsirabe voalohany sy faharoa ary ny Taobetafo.
afaka andro Christian ho an'ny district ary Manjanga voalohany sy tenirandriana Sorniaiko ho an'ny Toliara voalohany Dr Lova Rakotinirina ho an'ny Miandry Vazo ary Jean Raphaël ho an'ny district ny Sakara atafiditra laharana faharoa kosa ny candidat ny Fraisankina ao Ambatondrazaka Fidèle Razarapiera ankoatra izay Birao fandatsambato 2020 amin'ireo 400 no tsy nazom-bokatra tao Tsiombe anao ny famaizany SRMV tany antoerana efa tafiditra tanaty solosaina kosa ireo vokatra tao Tsirono Mandidy akara nisy aza ny famaizany Birao ny SRMV tany antoerana ny rejona lasa teo dia nazom-bokatra avokoa ireo Birao fandatsambato 770 faingoatra 300 ny tapandraisana anjarany mpifidy tamin'ny fifidianana solombavamboakiny raha toka 370 faingo aotravalo tamin'ny taona 2012 telo amby 770 ny sareo kandidana ndray anjara manerana nosy 770 amin'ireo natolotry ny vondrona toko sy ny antoko 720 natolotry ny antoko ary 970 no narosaka tamin'ny anarany tsy miankiny. Mifandraiky amin'izay vaovao izay ho fampanjakana ny tantandalana no tena antony mahatonga ny Fraisankina no anangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka tsy marina ary tsy mitombina ihany koa ny filazana fanangala-bato ny mpanohitra nandritra iny fifidianana iny satria tsy manana fahefanana ao izany mpanohitra ho ny mpitarika ny Fraisankina Ravalomanana marika fanadihadiana. Tsy mbola nisy fifidianana fianosoka sy nanitsakitsaka ny lalàna tahaka ity fifidianana solomavambahoaka ity ho ny mpitarika ny vovonana Fraisankina marika Ravalomanana. Ny filohan'ny repoblika izay tokony ho fitaratra amin'ny fanajana ny lalàna mihitsy no manao tsinotsinona izany ho ny fanazavany. Nampiasaina avokoa ny fahefa-panjakana sy ny fitaovam-panjakana nentina nampandaniana ireo kandida akaiky ny mpitondra. Tsy nataotao foana noho izany ny fananganana ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB ho ny filoha Ravalomanana. Tsy mbola nisy fifidianana fianosoko sy alatroranty fandikan-dalàna. Ny tena olana eto amin'ny Madagasikara dia izay le tsy fanajana ny lalàna zay. Mahatonga izay manangana an'ilay hoe KMSB le komity miaro ny safidim-bahoaka dia tena mba tia hanangana zany tany-tany-dalàna izany zay tia naja ny demokrasia tany-tany-dalàna zany tena manaja toy ny Andrakandriamaso tandrina ny lalam-panorenana lalàna velona misy toy le 2018-008 io lalàna feno fifidianana ary indrindrindrindra zavatra tsy azo amezana fahefana areo fitondram-panjakana zava-doza izy satria chef fokotany mivory miaraka amin'izareo dia mahazo baiko ka aminazy izy anefa hoe ny mpanohitra nareo le tsy mitovy hevitra aminy no mangalatra diso zany tsy afaka natanteraka an'izany mihitsy fa tsy manana fahefana ianao satria nge ny chef fokotany fezin'ny district chef district ary ny chef district fezin'ny ministère dia mpampianatra ny mampalelo ahy indrindra sy ireo lay maramila sy andrey dia mibaiky dia mandeha tokoa voaray tanterahana izy. Nanamafy ny filoha-piara-mitantana ny Fraisankina fa hiaro hatramin'ny farany ny safidim-bahoaka izy ireo. Isan'ireo nanatrika ity fotoana namoahany isen'ny voka-pifidianana vonjomaika ity moa ny filoha Ravalomanana sy ireo mpikambana ao anatin'ny vovonana Fraisankina. Lafomba tanteraka kosa indray mahakasika ny sosialim-bahoaka iverina itokony ireo mponina eny Anjanahary tsy miverina amin'ny laona ny famatsiana rano fisotro madio eny Antoerana raha nambaran'ireo mponina tsy misy intsony na ny rano isotroana na ny diovana ary raha misy azy izany dia vidiana lafo ary lavitry ny tanàna. Tsy azo ekena ny zava-misy ho izy ireo satria ny NDB mihitsy no voatohitohiny fanadihadiana eo amin'ny sariny tahiriny. Telo andro tsy nisy rano tety Anjanahary ho ireo mponina. Tsy zarizary ny fiatriana ny fiainana andavanandro manoloana izany, indrindra ireo manana zaza sy ankizy ary olona marary tsaboina ao an-tokantrano. Efa tsy midio intsony ihany koa ny olona mahaloana ity tranga ity. Raha misy ny rano, tsy maintsy mivoakalina vao afaka misitraka izany ary mbola voafetra ihany koa ny fotoana sy ny fatra azo. Amin'ny maray aman-dreniny tena mampiana-janaka sady mitaiza olona tsy salama dia tena sahirana mafy mihitsy tompoko ny tety amin'ity Anjanahary ity ka tety Anjanahary eto amin'ity Zerisara ary hatramin'izao dia nandeha amin'ny 5 maraina hatramin'ny 9 dia tapaka nefany 3 andro tsy misy rano. Ny sakafo hoanina ny olona miasa mandeha mitady ny zavatra hoanina fo handeha hiasa nefany amin'ny firy no amin'ny alina sanatria ohatra ny hoe miandry faty tompoko ny ankizy masisy zahay alavitra loatra vao misy rano. Izay mikarama zany dia le rano tena mijaly mihitsy izay isan'andro tsy matory fa miandry rano efa oray volana izay
fa lahady izy zany tena tapaka lahady dia efa ho 3 androandroany zany. Misidra olana goavana ireo mivelona amin'ny sasalamba ety Anjanahary tapaka ny fivelomana na ihany koa matiantoka satria mbola mividy rano ariary miala ny tanàna. Nanomboka tamin'ny lahady mipopinay ny tapaka lahady latsinainy inona androany talata zao mbola tsy mandeha ny grève zay tamin'ny alina tamin'ny fito fa hoe sady grèvena hono ny andro atoandro dia amin'ny alina zay nefa polisy firy camion tonga teto rano ny takinay tompoko fa sy hoe angalaty zay na hamono olona any Andravoahangy zay mikarama 5 000 tonga aty nefa zay mikarama manasa lamba izy any anarahanay 5 000 mikarama manasa lamba ny asanay nefany zay zao tsy manakankoana satria zay tsy afaka miasa tsitsy rano ka le tahetanay dia mba averina le ranonay fa rehefa miverina io milamina tsy migrevy eo trony zay tsitsina satria 5 000 vao tonga eto ny rano zay zany tokony tsy misasa zanko masisy ny vahoakako ny rano ary tsisy. Nidina an-dalambe ny mponina ety Anjanahary alina manoloana ity tranga ity nanaitrany marao nefa ny fampiasana ireo mpitandro ny filaminana no raha matahora amin'ireo mitaky ny zony. Nilaza izy ireo fa hanohy hatrany ny hetsika ary tsy mivaly ny fitakiana dia ny fahazona rano ara-dalàna izay zo fototra maha-olona. Dia rehefa ny grève indray zany ny vahoaka tamin'ilay tsy fisin-drano dia miaramila be dia be mihitsy ny tonga teo dia ilay izy moa tsy eto aminay fa nisy koa moa izany tary ambony tary dia ilay miaramila sady mamono nefa rano ny takinay satria tsisy rano sotrony zay. Mandeha tsony ny pompe dia tsisy rano tonga ny an-trano satria ny pompe tsy mandeha dia tsisy rano tonga ny an-trano dia nandrano isasana rano tsisy tsony dia ilay rano zany ny angatahanay fa tsy ilay mpitandro ny filaminana tonga manafika ety aminay ety. Manasa lamba mpikarama mitony rano zay sy maintsy vonona foana mandra-pandehan'ny ranonay ito zay ny ilainay. Ilo zany araka ny tenin'ny ankizy aloha mbola verina ny arivo reo grevy fa hatramin'izay aloha dia alina foana vao mandeha ny rano alina foana dia nandritry ny 3 andro tsy misy rano mihitsy tsisy rano. Mbola tohizany foana ny grève rehefa mbola tsy miverina le rano fa tena le rano tena ilaina zany. Mila rano zay vahoaka ny Anjanahary mila rano tellement ny sisy rano mila rano. Fa ny tokony nanomboka androany ihany koa ny mpiasa eo anivon'ny sampana ampandroaka fako ho an'ny tanàna na Antananarivo renivohitra. Efa bolana no tsy voalony karaman'izy ireo ka izao niroso tamin'ny fitokonana izao. Ankoatra izay dia tapahana foana amin'ny tambin-karama io ny KNAPS sy ny OSTI kanefa tsy misitraka izany akory izy ireo raha ny fanazavana. Nandefa afatra manokana ho an'ny filoham-pirenena noho izany ireto mpiasa ny SMA ireto. Germaine Menjanary, Tairiny. Leo ny fitaka ataon'ny PDS na Antananarivo izay milaza ny akavolamoana karama kanefa hatramin'izao tsy te izany ho ireo mpiasa ny SMA ireto. Taralava ny fivoan'ny karama efa miditra amin'ny fisasany volana Jona saingy mbola tsy hitany karama volana May. Mitombo ny olana noho ny tsy fahaloavan'ny mpampiasa io karama io. Ankoatra ny fampianaran-jaza dia olana ny KNAPS sy ny OSTI ho hiatrany ireo mpiasa ny SMA ireto. Misy amin'ireo mpiasa aza no mitondra takaitra eo am-panatanterahana ny asa saingy tsy misy fikarakarana zany hoy ny fanazavana. Nefitsika zao efa 11 juin androany mangataka zany zay andoavana an'le karamanay ara-dalàna andoavana ny OSTI sy ny KNAPS anay andoavana amin'ity karamanay volana mety zany zao efa lantsosa ka mangataka zay mba aloha ny karamana aloha amin'ny volana alohan'ny fety fahaleovan-tena ny karamanay volana juin fa ny volana May ary moa zao ty mbola tsisy ka mangataka re zay tompoko mbalao avy ara-dalàna ny karamanay sy ny OSTI anay. Maro any namanay maratsa maro any namanay zao ny toro ny tanany any dia misy toro koa ny lamosiny tany voalohany tsisy fikarakarana nomba an'izao. Zay leo fitapitaka ny langy amin'ny PDS langy andrindra fa nytaleza ny tonanay ato laza fandehaka vola izy zao any dia miandry anazy zay hatsam'izao tsisy resaka nomba ny eto efa 11 tsika androany mingavy re zay mba aloha avy ara-dalàna ny karamanay aloha avy ara-dalàna ny OSTI anay aloha avy ara-dalàna ny KNAPS anay ary faharoa manaraka an'izany mba matahorina reo an'Andriamanitra miantso anao zay Andriamatoa filoham-pirenena raha iavera ihany ny vavahana zao ny fampahoriana hoentina ampitondrainao anay angamba tompoko tsy mety raha Jehova raha ihany ny vavahana zao ny fampahoriana ataonareo anay angamba tsy mety
raha Andriamanitra ray any ny vavahana zao ny fampaoriana ataonareo angamba tsy mety Andriamanitra tsy anjonareo anjona ihany. Esorina sy tapahana amin'ny karamafona ny hostisy ny kinaps kanefa tsy misitraka izany akory izy ireo hiatrany fanazavana. Isan'ny takiny ireto mpiasa ireto ny fanafoanana ny SMA ary niverenany ity rafitra iray ity eo ambany fitantanany ministera. Iantso an'izy ary zay mitaraina tsisy valony manenjera baka zay akana manam-pahefana. Inona zany mba ataonay amin'ilay fitakinay mba azahoanay an'ilay izy fa zay tompoko dia tsisy miasa araka ny tenin'ireo bandy ireo mara-pandoavanareo amin'ny karama. Raha ny tokony izy nge tompoko zany raha ny amin'ny karamana ihany tokony misitraka satria zao na tena amin'ny karamana normal any karama 3 volana nge mbola tsy azo any efa bolana sam'le mbola vao hatram'ty juin ho avy ty nefa moa ny atsasa-karama volana miary ty mbola tsisy. Aiza le Madagasikara tsy maintsy mandroso zay atao anatiny ary zao mihamantsa sy farafaoriana dia androso zay Madagasikara zay mampatonga anay miantso Andriamanitra tsy anjonareo andrasanay. Mitokona noho izany ny mpiasa eo anivon'ny SMA manomboka androany raha ny fanazavana nataon'izy ireo. Miato ny fandrofana ny fako mandra-paloha ny vavitika tsembohan'izy ireo raha ny fanamafisana nataony ireto mpiasa ireto. Iverenantsika vetivety ny vaovao mahakasika ny fifidianana mazava ny voalaza ny lalàna mifeny fifidianana noho izany tokony ampiarina ny voalaza raha toka tany-tandalana tokoa i Madagasikara. Raha ny zava-misy tao amin'ny distrika Arambato Finandrana manokana dia mitakana foanana ny vato azon'ny kandida Irmar, ny kandida tsy miankina Christine Razana Maso. Germain Mejanary, Taizinaina no mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Maro ny fitoriana napetraka fa ny tena fitakiana dia ny anafoanana ny vato azon'ny kandida miaraka amin'ny fitondrana tao amin'ny distrika ny Ambato Finandrana. Fitakiana izay ataon'ny kandida tsy miankina Christine Razana Maso. Raha ny fanazavana dia betsaka ireo tsy fanarandalana ny tranga nataon'ny kandida mpanjakana io nandritra iny fidianana iny toy ny fampiasana vantana ny anaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra. Ary zay ny voalazana amin'ny article 55 sy amin'ny article sasan'ireo hoe zany président république zany ange ray aman-dren'ny malagasy rehetrarehetra kinona zava-misy nefa ny anarany mihitsy no entina hoe isika rehetra kandida Irmar, isika rehetra reo ny kandida ny président Rajoelina. Zany ve dia violé bien le principe ange zany lasa lehibe nantoko ange zany le filoham-pirenena filoha malagasy rehetrarehetra. Faharoa hitanareo angamba nireny akanjony araba ririnina ny zarazarana reny fa lasa araba ririnina daholo t-shirt ny président daholo mety nanao propagande tany zany ange ny zava-misy azonareo reny zany zava-misy fihetsika naseho président. Manarak'izay ny article 60 mandrara reo fonctionnaire d'autorité tsy hanao propagande. Hita tany Ambato Finandrana nefany gouverneur Namoromani kabary niaraka tamin'ny président république teo. Hita tany Ambato Finandrana tany chef de district ny Ambato Finandrana. Hita tany Ambato Finandrana tany membre de gouvernement maro be. Ary président république raha teo dia tonga tany nanao propagande amin'ny endriny maro be mbola misy proof voasoratra raha atao anatin'ity daholo zany fa za mitondra fanazavana aminareo. Zay ny article 60. Ny article 61 iny boka lazana hoe zay tsy nitokana. Za tsy teny tsony nitokana izy nandritra fotoana niteneny tany fa voalaza ny alinéa 2 ny article 61 de hoe aucune annonce majeure visant à créer une perception favorable envers un parti ou un candidat ne doit être faite par l'administration de l'État ou des CTD, collectivités, durant la campagne. Zany ange ny annonce majeure tany tany président miteny raha vao ny candidat ny mpanotra aloha tenenareo dia vita ny divorce miaraka amiko. Zany ange ny teneny président tany 30 mai nge ny anniversaire raha olona ka ny anniversaire tsara ndrindra tokony amena filoham-pirenena fitio candidat Irmar. Napetraka eny amin'ny fitsarana avomba lalam-pandrenany ny fitoriana manoloana ny fadokadalana hita miariary takina tanteraka ny mahazo raisina sady mitombona ireo profil ireo satria miariary ny zava-misy ho iatrany ny fanazavana. Raha ilaza ndray fa azo raisina fa tsy mitombona momba ny recevabilité dia milaza ny article 60 hoe ny préliminaire ny acte préliminaire aux opérations électorales de compétence ni haute cour constitutionnelle
inona moa ny atao hoe acte préliminaire acte milohan'ny fifidiana propagande rehetrarehetra zany mbola acte préliminaire daholo acte nataon'ny président nandritra ny propagande izy ity tafiditra na atao hoe acte préliminaire aux opérations électorales zany dikan'izany reo no acte compétence ny ACC zay zany hoe compétence tsy compétence compétence zany anatin'io voalazany lalàna zany momba ny recevabilité koa satria raha zana Masoa Christine candidat à part entière tamin'ny fifidianana zay natao elle est de droit zany afaka misaisirany ACC zay zany le resaka recevabilité ka ho hitatsika mitombona sa tsy mitombona zay moa ndra zay no statin'ny président fandresako anareo teo hoe izy nge chef de l'exécutif fa tsy hoe rehefa chef de l'exécutif anao dia hoe zay tianao atao amin'ity tany ity enao mijoir ny prérogative de puissance publique tsy azo ampiasana zany mandritra ny fotoana propagande nanamafetrandry ny ekipa ny filohan'ny anteny miram-pirenena teo aloha fa mazava ny voalazany lalàna manoloana ireo fandikandarana ireo noho izany takina ny ampiarana ireo ralana ireo raha toka tena tanitandarana tokoa i Madagasikara ho iatran ny fanazavana pejiny kolotsaina kosa indray anisy tany teny be mpampiasa indrindra aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana hitina ifaneraserana ny teny malagasy ary mitana ny larana 17 ny teny malagasy amin'ny fampiasana azy amin'ireo teny 7 manerana izao tontolo izao raha toka eo amin'ny larana 17 no misy azy eto Afrika miamarisarisa nefa ny fifehezany malagasy ny teny malagasy na eo amin'ny fiteny na ny fanoratra aka ezaka mila ilofosana amin'izao fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy izao ho fampiroboroboana ny teny malagasy izay harem-pirenena miarisora ary mampianina miaro tanjana. Isan'ny fototra mampikorosofahana ny teny malagasy ankehitriny ny firoboroboan'ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana amin'ny fampiasana teny vahiny ka mahatonga ny malagasy sasany tsy ahiteny araka ny tokony ho izy sy hanoratra ny teny malagasy araka ny fitsipika. Karaza rery zany za zany tsy mahafehy le teny malagasy indrindra hoe le teny malagasy ofisialy zany satria za olo côté eo dia ny olana hitako amin'le teny malagasy zany be dia be zany le voambolana tsy dia fampiasa andavanandro. Malagasy tsy dia misy fahazarana intsony mampiasa izy amin'izao satria midomina kokoa ny teny frantsay dia anaty communication na anaty éducation dia système français daholo dia tsy zatra mampiasa le teny gasy intsony. Zava-misy manodidina azy ohatra any amin'ny resaka teknôlôjia internet na teny frantsay teny anglisy daholo le toe-tsaina malagasy mihitsy nohatra ny somary miova kely lasa hoe raha tsy miteny vahiny zany ohatrany hoe tsy mahay sa ahoana. Arena ny ombona malagasy rehetra monina eto Madagasikara sy mielipatrana maneran-tany ny teny malagasy ary mamaritra ny kolotsaina maha-izy azy antsika mihoatra ny an'ny firenena hafa. Isan'ny fitaovana mahomby azona mampandroso ny tsirairay sy ny firenena ny teny malagasy ka na ireo mpilana avinahitra monina ny velany sy ireo vahiny azy mirehare amin'ny fahaizana izany. Toa lasa ankilabao nefa ny teny malagasy ankehitriny noho ny tsy fanomezana malagasy tompo-teny ny lanja ho azy manoloan'ny firoborobon'ny teny vahiny sy ny tsy fahafehezana ny feni-panoratana. Ny teny malagasy raha faritana tsotra dia ny teny izay ampiasaitsika malagasy monina eto amin'ity nosin-drazantsika ity dia Madagasikara zany kanefa koa teny izay ampiasain'ireo malagasy any ivelan'ny nosy no ilay mila ravilahatra ny mibazan-tany efatra ary ankoatran'izay dia teny ampiasain'ireo vahiny izay tombony lehibe ho an'ny firenentsika manana teny iraisana tahaka izany miantoka ny fifankazahoan'ny mponina ao aminy fa tsy mba tahaka ny firenena sasany tahaka ny ao Afrika izay voatery-mindrana teny hafa ohatra ny teny frantsay na ny teny anglisy na ny teny portugais vao afaka mifankahazo ny olona na ny mponina ao aminy. Ny fiheveran'ny mpiray-tanindrazana amintsika amin'ny olona sasany zany fa dia ny hoe ity teny malagasy ity dia teny tsy hafahana makaiza, teny tsy mitondra makaiza, fomba fisainana zany indrindrandrindra eo anatrehany fiheverana fa
ny teny vahiny tahaka ny teny frantsay, teny anglisy, zany miantoka ny fahatafitana eo amin'izay atao. Misy lafy ny mahamarina an'izany kanefa tsy tokony adinoina koa fa ny teny malagasy no miantoka ny fototry ny fibeazana amin'ny zaza. Izay no everiko fa zavatra lehibe everiny olona hoe olana amin'ity teny malagasy ity. Vaindondra raha ny akademia malagasy manoloana izany ny fampivoarana ny teny malagasy araka ny tokony ho izy ka tsy nisatra mikarom-pahalalana ny eo anivon'ity ivitoerana ity, mampitombo vahana ny teny malagasy amin'ny alalan'ny famokarana rakibolana sy rakim-pahalalana ahafahan'ny rehetra mampivelatra ny fahalalana. Dia voalohany indrindra aloha dia fikarohana mitohy momba n'izany teny malagasy zany sy izay rehetra mikasika an'izany teny malagasy izany. Eo zany ny amin'ireo ilay voambolana samihafa ampiasaina, ny fieverana, ny fikarohana, ny dikany sy ny fampiasana azy ireny, ny fiavian'ireny voambolana ireny ny mampiasa azy sy ny sisa ary dia manana foibe anankiray ny akademia malagasy misahana amin'izany asa fikarohana izany dia ny foibe momba ny teny amin'ny akademia malagasy zany ao amin'ny rariasina. Ary miendrika anehoana izany zavatra ataony eo amin'ny rariasina zany, eo amin'ny foibe momba ny teny zany dia ny famolavolana ireo sy ny famoahana izy ireo rakibolana. Misy ny rakibolan-tsehatra, izany hoe rakibolana ahitana ireo voambolana samihafa amin'ny sehatra manokana, ohatra voambolana momba ny morondrika, voambolana momba ny fanabeazana, voambolana momba ny zahatany. Fa misy koa nefa famoahana, famolavolana sy famoahana rakibolana lehibe, dictionnaire zany tamin'ny taona 5 dia nisy ny famoahana ny rakibolana rakim-pahalalana. Ary dia amin'izao fotoana izao dia eo am-pantsiana sy eo am-panavozana, mpanatevenana an'izany ny ao amin'ny foibe momba ny teny ary ivoaka ny fotoana mahamety azy izany. Maro ireo firenena ankehitriny no manana olona mampiasa ny teny malagasy ao anatin'ny vondrona ranomasimbe indianina izay ahitana ny Maurice sy La Réunion ary ireo nosy hafa ka mbola ao anatin'ny tanjona hatrany ny ampiditra ny teny malagasy ho teny fampiasa ao anatin'ny vondrona iray manontolo io. Vaovao ny fanatanjahantena ny saraka ady sala aotra sy aotra ny Bareny Madagasikara sy ny ekipany Mali nandritra ny lalao fifantsarana amin'ny fiadina ny amboareran-tany amin'ny baolina kitra 2024 andro faefatra. Namiratra ny Malagasy na dia lalao foloaza noho ny fahazoany Demoléon karatra mena tamin'ny minitra 440. Raha ny filarana Vonjimaika, larana faharoa manana isa 7 Madagasikara, mandra-piandry ny lalaon'ny Comores sy Tchad. Raha maresy Comores dia midy larana fahatelo i Madagasikara. Andrasana araka izany ny fivoaran'ny lalao. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany Andry Anjara amin'ny fionam-be andiniana ny hofanarenana ny Ukraine Volodymyr Zelensky any Berlin amin'ny tsy herinandro ity no anaovana izany fionana izany izay mampivondrona ireo solotenan'ireo governemanta sy ireo sehatra tsy miankina, anisan'izany ireo prime ministra avy amina firenena 10. Tokira Zafindranovina ny Artanjina. Tonga tany Berlin hatry no malalatsinainy Volodymyr Zelensky ka eo amin'ny chancelier Allemagne Olaf Scholz andray anjara amin'ny fionam-be momba ny fanarenana firenena izay nanomboka androany talata koa ny tenany. Ifampiresaka momba ny fanampiana ho an'ny fiarovana mba ho bebe kokoa izay sy ny chancelier Scholz. Ny fanitarana ny rafim-piarovana anabakabaka ao Ukraine ary ny famokarana fitaovam-piadiana miaraka ho ny filoha Ukrainiana. Tonombana ny banky iraisam-pirenena sy ny firenena mikambana ary ny voamera Europeana fa manodidina ny 1.7 miliara euro ny sanda ny fanarenan'ny Ukraine. Ny tombo 5.7 miliara euro izany raha mitehana tamin'ny taondasa. Tao anatin'ny 2 taona dia maro ireo fonenana sy foto-javatra sasapotika noho ny ady. Ao aorian'ity fionanao Berlin ity dia tokony azy any Suisse ny asabotsy sy alahady izao i Volodymyr Zelensky anjay anjara amin'ny fionana tampona momba ny fandriam-pahalemana ao Ukraine. Firenena sy fikambanana 70 mahery no iona mandritro fivoriana io ankoatra ny Russie sy Chine. Tetsy andanin'izany dia nampilaza ny tsy fahafahany Mustafa Nayen talian'ny fanarenana Ukraine izay nametra-pialana ny alatsinainy lasa teo. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy tongovavy mankasitraka anao tsy nitsaraka taminay hatramin'ny farany toro-mazatra hoarahinao avy hatrany ao reny izao fampalalam-baovao izao ny Global News sy ny fandarana arovako ny safidy korin'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra ny lohateny hoe
Doikov ny tenako tompoko lasy tongovavy mipetraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.